Mbola ao anatiny matso izay tanterana ho an'ireo izay mampiseho ny karazana fiara vaventy na ireo fitaovana vaventy izay ampiasain'ny vondron-tafika malagasy isika amin'izao fotoana izao ka ny eo anivon'ny gendarmerie pirenena hatrany no arahantsika antsara izao zany ohatra ny hoe misy vedety be miaraka amin'ny lieutenant. Ireto mitondra vedette ireto indray ny brigade nautique na ny ataontsika hoe peloton avancé de la surveillance côtière. Io vedette io moa no atao hoe vedette rapide XMC 19 ka ny mitondra ny andiany moa dia ny GP1C na ny gendarme principal classe voalohany Rajaonarson Lalatine. Rehefa inona indray zany no ampiasainy reto vedety reto? Ireo vedety ireo dia nataontsika hiarovana ny sistan'ny Madagasikara, izay zany no ampiasaina an'ireo vedety ireo. C'est au tour de la brigade nautique ou peloton avancé de la surveillance côtière qui défile en ce moment avec la vedette rapide XMC 19 commandée par le GP1C, Rajaonarson, Lalatine. Cette brigade a pour mission la surveillance côtière, moins de 5 nautiques et fluviales, pour lutter contre les trafics des ressources halieutiques, minières, produits forestiers et l'invasion extérieure.